Salama rakoto marainy zany. Salama e. Vaovao anao? Zao mioto vokatra ny tany azo avy amin'ny fitrandrahana ny ampahatany natao aroafo zao e. Eny tokoa, na vokatra maro karazana mihitsy ianao izany a. Ie, ny nina natao izy ireo mba zahoana fidiram-bola maharitra ary koa ilaina ahafahana mianakavy manana sakafo ampy mandritra ny taona sy ananana tahiry mandritra ny maitso ahatra. Ny otrikaina entin'ireo karazana sakafo maro loko ireo ireo no antoka iray mahasalama amin'ny fianakaviako hisorohana ny tsy fanjari-tsakafo ary mba samy manana ny tandrify azy zahay satria tsy mitovy ny singa mahasalama ilainy tsirairay na ny ahy na ny vadiko na ny an'ilay zanako kely iny. Sady ny vadinao marina moa mbola mampinono e? Zay mihitsy no mahatonga ilay sakafo karazany maro. Ilain'ireny mampinono ny mihinana voankazo sy legioma ankoatra ny foto-sakafo ary raha azo atao dia ampifandimbidimbasana ny laoka toy ny trondro, ny hena sy ny atody ohatra fa mitondra protéine ho an'ireny sy ny zaza zany. Ay ve? Ary ny ranom-batsy dia tsy ariana velively. Iny noho ny voalohany somary manopy mavo iny ny tena ilainy zaza hiaro azy satria antoka amin'ny fitombony ary tsy tokony hisy zavatra hafa ankoatra ny nono hatramin'ny fahenim-bolana. Fa hatramin'ny 7 taona koa ny zaza ny tokony hinono rakoto Araka ny filazan'ny dokotera ny zaza dia hatramin'ny 4 taona ny tokony hitohizan'izany. Tena ahafantaran-javatra no miresaka aminao ka. Avela kely aloha ianao fa hamonjy ny vadiko ny antsaha. Ny anay mantsy mizara ny andraikitra na ny antrano na ny antsaha. Mahavita soa e, mifankahita eo ihany.